Mbola daholo hoe Zanagasikara rehetrarehetra za koa atoany a inona mampatonga ilay lataka mienjana rehefa mahita vehivavy tena mahamenatra beranga fa tena raha ohatra ka tsy hanao slip za dia tonga dia hita be ilay izy mikorozaroza be. Dia inona ny olan'ny lahy raha ohatra ka hoe mienjana ilay izy? Fa misy amin'ny tenany lahy ka hoe jery ilay vehivavy. Afaka tsy mijery vehivavy ange fa tsisy maharatsy an'izany e. Ny mason'ny lahy no te hijerijery eo. Efa fomba an-dehilahy no mijery vehivavy. Rehefa mahita nono, tena naikitra be izany nono izany. Tsara be matsiro be izao. Rehefa mahita vody, mety aminazy izany mandondadonda mety be amiko izy izany. Roviana ary ilay vatiko mba hanana ohatran'ny balomina be. Efa toetran'ny lehilahy ilay izy, ilay mitsiriritra, mitsiriritra. Kanefa tsara ve ilay izy? Na lehilahy antitra ary ange mijery vehivavy daholo. Maso no mijery, tsy mitondra moto sady fitenenana. Ny vehivavy koa efa fomba vehivavy ilay molamola sy mizezizezy tsy tena mizezida be atsy ireny izany. Noho ny be ako jerenareo nonoko manana vody indray dia mipelipelika be. Fa fomba-behivavy ilay izy. Izany tsy toy tokony atao mahataitra. Raha ohatra lahy mikorozaroza loatra lehilahy taka izany, maninona moa izany tsy kilaoty e. Mila tsy maintsy manao slip ihany ialahy. Mba ahoana moa lehilahy taka ilany avy ilay mikorozaroza eny an-dalana eny. Raha ao an-trano tsisy maharatsy an'izany. Fa io zareo ilay fientanana ange tsy voatery hoe isan'andro ako ny isaky ny iray minitra dia eo foana ilay fientanana e. Rehefa tsy ao anatin'ny saina ilay izy dia tsy tonga. Fa matoa ianao mieritreritra be loatra dia eo ilay izy. Raha ao anatin'ny miala sakana aloha dia izay tsy maintsy misy. Rehefa miala sakana ianao tsy maintsy eo foana ilay fientanana be ao anatin'ny vatako hoe elihely be ako izany. Natoraly amintsika olombelona izany tsisy afaka tsisy omena tsiny. Fa kosa izay ilay lalatenany. Raha ohatra ka hoe te hilely tokoa ialahy naka vady, izay ny fanafodiny dia milely. Omany ny asa. Satria raha tsisy asa koa dia velomina amin'iny dia zanak'olona. Efa natoraly amintsika olombelona ilay izy dia tsy misy ny hoe mahamenatra na hoe misy olana fa efa izay ny zava-misy amintsika olombelona. Te hankafizo ilay izy. Raha mahita hoe tena tsy zakany elahy tokoa mahita ilay nono be mikorozaroza, afaka mihodina ange ny mason'ny elahy hoe misy nono iny dia mihodina kely zaka, misy vody iny dia mihodina kely zaka. Fa tsy hoe misy nono dia mijery be koa ialahy. Koa aiza kosa moa ialahy tsy vao maika avy eo ialahy tonga dia lasa vao maika ialahy, lasa tonga dia lasa mizehatra be ilay lataka ka aza mijery fa mihodina izany ialahy. Mihodina kely etsy na mihodina etsy dia tsisy olana. Dia izay. Mankasitraka tompoko.